taoriny ny fandalovan'ny hena ho hatrany dia niakatra ihany koa ny vidim-bary tany amin'iny faritany ny Mahajanga iny raha ny tatitra izay nalefa ny lehiben'ny faritra ao Mahajanga. Miakatra tsy araky ny tokony ho izy ny vidim-bary ao tampon-tanànan'ny Mahajanga tamin'ity faran'ny herinandro ity raha nambarany lehiben'ny faritra Boeny Saïdad Madjafar. 700 ariary ny kilôny Vargas raha toa ka 900 ariary izany teo aloha. Nambarany fa efa lasany amin'ny mpanjonjara avokoa ireo varina farany avy any ivelany tany amin'ireo mpamogady. Nisy ny nanararoatra nanafina vary nandritra ny fandalovan'ny Enao ireny tao Mahajanga. Nandeha mihitsy aza ny feo fa hoe tsy ho isy ny vary ao Mahajanga amin'ny faran'ny herinandro izao ho ihany ity tompon'andraikitra ity. Amin'ny herinandro avy eo anefa dia efa izy vary avy any ivelany higadina ao amin'ny tanànan'ny Voninkazo mba andrindrana ny tsenan'ny vary izay. Mariana fa 2 ariary ny 50 kilô amin'ny Vargas raha toa ka 7 ariary ny varim-bazaha.